mitajiji. Atompoko miraketako ny teninao mba tsy hanontako aminao. Salama tsy ambin'ny folo misato ambin'ny folo. Raikitra indray ny tafasidinika tao am-pianarana ary neny. Ka inona hono ny dinidinika reo tao e? Netomboan'ilay izy mantsy nisy mpampianatra tamin'ny taranja filozofia izay e. Ka hoe nisy fotoana izany hoe dinika malalaka. Dia nanontaniana hoe anao inona izahay reto rehefa lehibe fa mila efa dinihana dieny izao hono mantsy izany fa tsy hoe rehefa azo ny baccalauréat na rehefa inona voeritretra hoe anao inona. Dia nen'izay tovolahy iray izay dia nahagaga ny ankizy dia fakandrivotra moa dia lasa izay ny resaka. Fa ahoana ny azy? Anao mpitarika posy? Kose. Fa inona? Anao pôlisy hono izy roneny a. Ay, pôlisy. Zay zany mba tianiko maninona? Dia mbola nasiany hevitra anankiray. Tsy vitan'izay pôlisy a. Fa izy hono tsy maintsy lasa dekona ao am-piangonana. Adry, hafa kely indray zany. Tsisy oatra azy Ohatrany tsy azoko loatra. Ngambany izy mety manazavaka. Raikitra mihitsy ho any ady hevitra no nivoaka tao am-pianarana tao teo Inona hono am-fakandrivotra. tena mahafinaritra azy an'ilay manao pôlisy? Izao roneny a. Tsy dia tena mazava loatra le izy. Amin'izay hono izy roneny a. Afaka manao afera izay tiany rehetrarehetra. Na maizina be tahaka ny amin'ny andro cyclone ary ny ataony tsisy ahita mihitsy fa tsisy eritreritra mihitsy hono hoe izy nanao an'io ko izy hono ve sady olon'ny lalàna no hoe kristianina. Andreka. Hevitra izany roneny a. Izy kosa bebe saina. Ahoana roneny eritreretin'ny momba an'izany? Raha ny aloha ny eritreretiko amin'izany dia izao ihany. Za tsy manana eritreretina fa tsy hoe inona lazain'ny baiboly anaka. Ka ny lazain'ny baiboly indrindra ny tiako hitantarana an'iny an'izay manahoana. Ka izao, ny azy ene zany dia izao e. Ny anaovan'ny pôlisy mba hieritreretan'ny olona azy hoe olon'ny lalàna ka tsy manao ratsy. Ny anaovan'ny dekona mba hanaronana ny fahotany sy ny elona. Zay ary tena Ary manana tivietra zany izy hanao zava-dratsy. Zay raha marina. Izao anie nazavainy mihitsy fa raha olona marina amin'izao hono a. Sady tsy izy ihany moa nanoana izay hevitra mahasosotra zay. Fa raha fahamarinana amin'izao hono reny tsisy olona anankareny zany a. Fa tsy maintsy manao ratsy kely, tsy maintsy misy zavatra maizimaizina tao vao manamboly. Indray. Zany kosa aloha dia Ny ao any lazaiko anao ny baiboly. Ahoana? Alaivo indray aloha baibolinao anaka. Andraso mihitsy aloha alaiko. Ty le izy ty. Sokafy ery amin'ny Petera voalohany toko faharoa. Toko faharoa ny Petera voalohany. Andininy fa enina ambin'ny folo. Andininy fa enina ambin'ny folo. Ndraso hoe hitako le teny vakiana amin'ny anaran'i Jesosy hoe fa olona afaka ianareo nefa aza mitondra ny fahafahanareo ho fanaronana ny ratsy fa ho toy ny mpanompon'Andriamanitra. Tena ary tena lesona lehibe ho antsika izany. Fa Andriamanitra anie tsy azo vazivazeny e. Tena lesona ho antsika mihitsy. Afaka ianareo nefa aza mitondra ny fahafahanareo ho fanaronana ny ratsy fa ho toy ny mpanompon'Andriamanitra. Petera voalohany toko faharoa andininy fa enina ambin'ny folo ho antsika rehetra izay mitony tena ho kristianina nefa nafahan'ny tompo. Tandremo tsara ny voarakitra ato mantsy manao hoe fa olona afaka ianareo nefa aza mitondra ny fahafahanareo ho fanaronana ny ratsy fa ho toy ny mpanompon'Andriamanitra. Fa olona afaka ianareo nefa aza mitondra ny fahafahanareo ho fanaronana ny ratsy fa ho toy ny mpanompon'Andriamanitra. Petera voalohany toko faharoa andininy fa enina ambin'ny folo. Averintsika farany mihitsy mba hiraikitra tsara ao am-po dia ho saintsika mandrakariva. Petera voalohany toko faharoa andininy fa enina ambin'ny folo. Fa olona afaka ianareo nefa aza mitondra ny fahafahanareo ho fanaronana ny ratsy fa ho toy ny mpanompon'Andriamanitra. Umbay mitajiji.
teninao mba tsy hanotako aminao. Salama, tsirondro filomisady, 20 folo.